nanatateraka fionana tamin'ny mpanao gazety androany centre opérationnel izay tariny préfecture de police raha nitatitra avy amin'ity ivitoerana ity dia mihoatra ny 4,000 ny traboina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tatra ny vaovao Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Tafakatra 3,740 amin'ny fianakaviana 7,740 no traboina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao taoriny rotsakorana ny sesy ny etan'ny rivodoza ava ny fiotsahan'ny tandy ary ny fiakaran-drano ny kopa sy sisondy no tena tranga mahazo vahana. Fampidirana sinistre amin'ny sekoly zany dia nizahana tsy misy aloha fa tena diriny retour zay makany amin'ny sekoly zany ny sinistre miantony efa be loatra le fotoana lany tamin'ny pesta teo dia mbola sarotra be koa manala an'ireo sinistre reo fa tafiditra amin'ny ekole dia tapaka lavabe zany le fampianarana zay zany amin'ny ankapobeny ny situation ny mikasika ny glissement de terrain zany sy inondation. Oka fantatsika zava marina fa mijanona le orana eto Antananarivo fa miakatra foana ny sison sy ny kopa. Miantony zany le orana be any Tamatave zany midina aty amintsika dia miakatra be ny rano zany eto Antananarivo. Ka misy risque élevé any zany alerte rouge glissement de terrain zany amin'ny secteur Atsaondra ny fokotany Manjakamiadana, ny secteur ambany andrefana Dompotsy. Resaka inondation zany commune manamorona sisondy rehetrarehetra iny zany alerte rouge dia zay zany tsy maintsy misy pepetra fomba fiasa tamin'ny herintaona verina ihany manao évacuation rapide amin'ny tokony miala amin'ny trano rehetrarehetra. Raha ny fanazavana dia ny mpitandro filaminana no miambina ny tanàna izay nilan'ny tompony no ny fiakaran'ny rano na ny fiotsahan'ny tandy ary ny lehibe ny fatrana Lamanga dia miantso ny olona mba hanaraka ny fipetrapetraka. Teboka faharoa dia ny fanitanana ny vahoaka anaraka ny fandaminana. Zavatra roa manko zao any mahatonga an'ireo olona tsy maintsy nafindrajika toeran'ireo. Ny voalohany amin'izany dia misy ireo olona tena efa ao anatin'ny rano tanteraka izay tsy maintsy mifindra fa misy kosa le ataontsika hoe fitandremana zany hoe fiarovana ny ain'ny olona dia anisan'izany nibetsaka zao eo amin'ny districtany Antananarivo faharoa dia le zay fanetanana ny olona anaraka ny fandaminana zay rehefa mitenitsika hoe tokony miala le olona dia tokony mba manaraka an'izay tsika ohatr'izay koa re olona amin'iny atsimon-drano iny sy manamorona ny rano amin'ny sison sy kopina dia tokony manaraka ny fandaminantsika rehefa misy tenenina tsy maintsy miala eto tsika dia tsy maintsy miala satria ny anton'izay dia fiarovana tsika tsy salatry fianambaniny fa fiarovana tsika mba tsy ho tratra ny loza ary ny fahatelo farany zay tena zava-dehibe dia fotoana zao ieritreretan'ny saira iaby ahoana ny ataotsika mba tsy hiverenany ohatr'izao foana mbola hitoy hipetraka anaty rano foana ve tsika mbola hitoy foana ve tsika anao an'ireo fanorenana tsy ara-dalàna. Miasa ao anatin'ny 420 ora amin'ny 420 ora ny centre opérationnel izay tariny préfecture de police raha ahitana ny fatrana Lamanga ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana ary ny mpamonjy voina.